Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, an'olotro anao ny vaovao. Na hitondra ny firenena any amin'ny korontana mialoha na aorian'ny fividianana filoham-pirenena amin'ny taona avany folo sy roa arivo na ahafahana manarina ny fahadisoana teo amin'ny fanapakevitra politika ny rasin'ny fitondram-panjakana hatramin'izay ny fananganany rafitra ny solon'iseny hikarakara ny fividianana arahinao rehefa avy eo ny matoan-datsoratra enikajy rakotomanantsoa. Napetrapetraky ny filohan'ny délégationa manokany commune Antananarivo renivohitra ny délégationa notarihany ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana saika hanao famindrapa ifana androany efa nivonina tamin'ny fety ny antoko-dimina tsy mipotratra amin'ny farany PDS amin'ny antony tsy fantatra. Hoandra teo aorian'ny fandrarana ny famokarana sy fivarotana ary ny fampiasana arina plastika ny 20% ny mpiasa sisa no zaka ny orinasa iray lehibe nanovana fanadiadiana raikitra ny fifanarahana isan'ny mpiasa mba hizarana ny toerana sisa eny an-tsena efa manomboka mampiasa taratasy ny mpivarotra sasany. Fanadiadiana manokana eny ambany-tsena niakatra 500 sy 100 ariary kosa ny sosisy iray raha toka 300 sy 400 ariary izany teo aloha. Na izany azy amanalo ny sosisy lafo ny ireo mpivarotra 720 eny atoerana ao anatin'ny 420 ora hatramin'ny androany izay fotoana farapara ny farana amin'ny fialan-tsasatra mahalany nombo 20 hatrany amin'ny 30 kilao isan'andro ny mpivarotra iray. Ny korotana ny zotra an-dalamby izay mampitoa ny Londres sy Paris nialy ny zoma fo androany sabotsy efa nilamina ny zotra ny maraina teo saingy mpifindra amin'ny olona mandina ny 7 no naratra tao anatin'izany ny Atsipriana Vetrano. Ronono mandromano tsara kalitao no Yam. Matsiro sy be otrikaina, Yam dia feno vitamine A, B1 ary D3. Manome angovo sy fahavitriana ho anao mandritra ny tontolo andro no Yam. Mahasalama na ny kely na ny lehibe na amfiry na aiza tsotra na mifangaro tsy misy toy ny Yam raha te havitribitrika sy akafy. Yam fifaliana hatrany. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vaniko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatomirahavavy, Rangaina, Antsahamarofoza, Manandrina, Ambohimanga.
maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na ny 22 566 54. Madagascar Révolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baoley. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Baoley, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Desanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Wai, fahiny kiny latsakiny ty kiny raha zarako vaovao a. Sady natokana ho an'ny vehivavy a. Fa misy inona kiny? Big one lady. Anais amin'ny fotoana rehetra. CNT MAD dia manofana amin'ny droit, gestion, sciences économiques, commerce sy communication. Manome diplôma mpanjakana ary manerana ny Madagascar. Misorata anarana dieny izao. CNT MAD, apprendre et réussir en toute liberté. Briquet BIC. Comptez sur BIC. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet BIC Maxi. Briquet BIC. Comptez sur BIC. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet BIC Maxi. Lavage qui rit manangona étiquette triangle lavage qui rival apetao amin'ny taratasy fotsy misy ny anaranao ny adresinao ary numéro téléphone ataovy ao anaty valopy kely ary alefaso any amin'ny boîte postale 590 na atery mivantana any amin'ny Somadis tsara lalàna. Loka marobe no mety ho azonao amin'izany toy ny scooter Kinkos vers 8, ensemble à TV écran plat sy chaîne Hi-Fi sy cuisinière ary réfrigérateur sy ny sisa sy sisa. Ny fitsariana dia ataony alarobia 10 novembre amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny Somadis tsara lalàna. Milalava re! Sriya Beauty Institute, Sriya Beauty Institute, SBI, Centre de formation en art de la beauté agréé par l'État. Esthétique approfondie de normes internationales, manipulation d'appareils modernes et ultra sophistiqués de toutes catégories, coiffure, cours théoriques avec support vidéo pour une visualisation réelle des techniques de coupe, et traitement de cheveux avec application en pratique, traitement des maladies de cheveux, coupe et haute couture, maîtrise des différentes modes en haute couture,
une machine par personne. Adresse Sriya Beauty Institute, route vers Ampitataf, à 100 mètres avant Galana Ampitataf. Bord de route avec parking. Téléphone 034 10 246 25. Sriya Beauty Institute, Sriya Beauty Institute, SBI. ronono mandromamy tsara kalitao no iam matsiro sy be otrikaina ho iam dia feno vitamine A, B1 ary D3 manome angovo sy fahavitriana ho anao mandritra ny tontolo andro no iam mahasalama na ny kely na ny lehibe na amfiry na iza tsotra na mifangaro tsy misy toy ny oiam raha te havitripitrika sy akafy oiam fifaliana trany takariva ny asabotsy fa 3 oktobra 2024 manatitra ny araba toko klasy topoko vavy miaraba manokana ireo izay any amin'ny faritra manaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny alalan'ny fahitalavitra TNTV any Fianarantsoa, ny fahitalavitra FM ao Toamasina ary ny fahitalavitra DSTV ao Diego. Manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isataratsika izany avy hatrany amin'ny tian'io ity ny lafiny politika na inona lazaina mazava fa rafitra azo fehezina sy kirakiraina no kasainy gouvernemanta ajoro ikarakara ny fifidianana rehetra izay ho avy ny ho azo antoka aloha ny rafitra ijoro isolon'ny senita na izany hitondra ny firenena any amin'ny ny korontana aorian'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 na izany ahafahana manarina ny fahadisoana teo amin'ny fanapahan-kevitra politika izay tsy mbola nahitam-boka hatreto arahantsika ary ny mahatonda atsoratra Enikaza Rakotomanantsoa. Fahaleovan-tena maty ankaranany tsy mbola teraka akory ny seni na ny CEI izany hoe ny rafitra isolo ny senita dia miarihary sady ny fikasany ny gouvernemanta ankehitriny hamono ny fahaleovan-tenany sy ny fahalalahany eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Namarina azany hoe mbola azo ny député ovaina ny votoatin'ny lalàna izay ife izany. Mazava fa ahitana taratra ny fitiavam-pahefana sy ny kajy politika isan-karazany mba hampaharitra ny fipetrahana amin'ny seza politika sy ny ny votoatin'ny volavolan-dalàna hananganana izany rafitra izany avy amin'ny gouvernemanta. Porofino zany ary teboka iray goavana be ny fahafahan'ny filoham-pirenena manendry olona ao anatiny izany vao miara-mahaleo tena ikarakara ny fifidianana izany. Ohatra raha jerena mahitsy afaka 3 taona dia isindray ny fifidianana filoham-pirenena. Ahoana izany no ampaleo teny io rafitra io raha mirotsaka ho fidiana ny filoham-pirenena ankehitriny izay nanendry olona iray ompikambana ao amin'ny rafitra ikarakara izany fifidianana izany. Ahoana no momba ireo kandida ho filoham-pirenena hafa? Ny fifidianana filoham-pirenena nefa teto na tamin'ny taona 1 na ny tamin'ny taona 2 na ny taona 4 na raha andromoromo avokoa ary niteraka krizy sy karazana olana samihafa ho an'ny firenena na ara-tsosialy na ara-toekarena. Raha ny zava-misy ankehitriny toy ny mahatoky fa manana ny efa vonina ny gouvernemanta amin'ny fanolorana izany volavolan-dalàna izany, toy ny manantena fa tsy hisy ady hevitra ary handresy indray ny kinamanamana sy ny karazana fifanambatambazana izay efa rehatrany hatramin'izay. Mampanany zava-misy amin'izao fotoana izao rehefa hita ireny fanovana fitsipika eny am-panidinana nataony ny fitondrana nandritra ny fifidianana kominaly ireny. Mazava aloha fa tsy ny fihetsika na ny fikasana na ny kajy politika izay mody sarotsaromana ao anaty lalàna tahaka izay hita taratra amin'ity fananganana ny senita ity no hitondra any amin'ny fitoniana sy ahafahana manao asa fampandrosoana marina eto amin'ny firenena. Ny fifidianana tsy andraisan'ny vahoaka anjara mivatana tahaka ny fifidianam-paritra sy senatorialy ary ny faritany no mety voafehy amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Noho ny fandeferan'ireo antoko politika lehibe samihafa manoloana ny tombotsoam-pirenena sy ny faharesen-dahatra fa tokony hokatsahana hatrany ny filaminana ahafahan'ny mponina manao ny asa fiarina samihafa.
mizotra mahitsy any amin'ny fikorontanan'ny firenena amin'ny fifidianana filoam-pirenena amin'ny 2024 kosa nefa isika raha toka diso famindra ka tsy mijoro tsara ny député mandritra ny 9 andro sisa ahafahan'izy ireo manao ady hevitra sy mandany ary mandrafitra araka amin'ny tokony ho izy ny lalàna izay fe sy ahafahana manangana ny senit izay karakara ny fifidianana rehetra ho avy. Tsy karitra raha teo ho an'ny aty amin'ny tany afrikanina fa ireo firenena izay manana seni ho mpikarakara ny fifidianana trano no ahitana korotana avy eo tahaka ny tao Burundi, ny atsy amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, ny firenena Togolais sy ny sisa. Ary matetika raha ny zava-misy amin'ireo firenena ireo dia ny fikirakirany ny antoko politika eo amin'ny fitondrana na ny filoham-pirenena perinasa ny lalam-pifidianana hifanaraka amin'ny fikasana sy anamafiorina ny fijanonana eo amin'ny fitondrana hatrany no fototry ny olana. Efa nitranga teto Madagasikara ary tsy vaovao teo amin'ny tontolo politika teto amintsika raha teo izany saingy hatreto toy ny tsy nakalesona ny fitondram-panjakana ny fandimby, tsy fahaizana makalesona izay hita miariary amin'ny fihetsiky ny gouvernement amin'izao fotoana izao izay nanolotra ny volavolan-dalàna momba ny seny iny. Alaim-panahy ny mpanara-baovao noho izany mametra-panontaniana hoe Repoblika fahatelo ihany ve ny Repoblika fahaefatra? Inona no tena fiovana teo amin'ny fomba ampifanao politika ka nijoroany ity fitondrana ankehitriny ity? Hatreto aloha raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao toy ny mbola hijanona ho nofinofy ihany izany hoe filoham-pirenena voafidim-bahoaka no hifamindra fahefana ara-pomba demokratika indray andro any. Fa ny toy ny vaovao izay efa nentina tamintsika teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly misy olana lehibe tsy ahavitana ny fifamindram-pahefana eto Antananarivo renivohitra hatramin'izao. Misy resaka manala baraka sy tsy tia ny fanjakana foibe ivoaka masoandro ve ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra sa inona no sakana tsy ahafahana miroso amin'izany fifamindram-pahefana izany. Androany napetrapetraky ny filohan'ny delegasiona manokana ny komina Antananarivo renivohitra ny delegasiona notariny ben'ny tanàna vaovao Laura Valmanana. Ny fanaran'izy ireo anefa ny omaly ny hoe androany no anaovana izay fifamindram-pahefana izay fanadiadiana iarahana amin'ny Michel Ranarjona. Manamarina ny ahiana apetraky ny mpanao gazety ny Cool TV FM hatramin'ny omaly ny zavan-tranga androany. Ny sakana lehibe tsy asian'ny fitondram-panjakana miroso amin'ny famindram-pahefana eto anivy ny komina Antananarivo. Vao omaly ny laza ny PDS fa efa vonona ny amindra fahefana. Momba ny passation za zany vao niditra teto Antananarivo vao anjain'ny fitantanana dia efa vonona koa ny ala no passation ary efa vonona foana no passation fa miandry ny laminasa sy ny instruction izay omenao tanterahiko. Raha io filazan'ny PDS io tsy tokony ho lehilahy lehibe tahaka azy manambonahitra ambony eo amin'ny tafika no hivadika amin'ny teny nomeny amin'ny ora farany toy ny mpandainga nefa ity PDS ity raha ny zava-nisy androany tonga teto amin'ny lapan-tanàna Antananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna Laura Valmanana sy ny ekipany ny fanarahan'ny PDS sy ny ben'ny tanàna omaly ariva hoe atao androany amin'ny 9 ora maraina ny famindram-pahefana tsy tanefa izay nalehan'ny PDS. Tokony efa nanao fampitaona nge efa natsoina koa ny ministre dia ozy izy hoe efa nametraka notification tsisy idirana intsony manaraka fa anareo sisa dia zay nampahatongana fanapakevitra andao atao rapiso sabotsy satria eo be dia be ny vahoaka no tsy mandeha miasa zany fa weekend andro maraina indray gaga be mihitsy ny antso telefôny ny PDS hoe nahazo filazana indray hoe tsy azo atao ny passation ay ve hoa dia za zany moa tsy miemitra fa mandro tsy misy passation zany zao fa dia tonga atao zany efa mandray ny tanàna mandray ny lapa zany kina monga ny passation azo atao raha tsy nisy ny asa dia omenana amin'izay ny asa tokony atao zany afaka tsy manelingelina ny fomba fiasana zany tsy présence ho tonga foana isan'andro aloha mijery mifakazatra amin'ny mpiara-miasa rehetra. Efa mivimina zava-pisotro samihafa nefa ny antoko ity manohizana ny fety aorian'ny famindram-pahefana na tsy nisy aza ny famindram-pahefana araikitra ihany ny fetifety madinika teto ny andriandro so hipotra ihany nga PDS sady nampiomeny nampametra-panontaniana ny zavan-tranga androany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo. Vao maliny teo anivon'ny ministeran'ny atany no nanontanianay tsy avy amin'ny ministera ihany koa ny olana. Non, il y a l'instruction il faut vite les formations en passation et il faut les notifications tribunal administratif. Ça dit autrement pour il faut mettre mal à il faut les numéros de jugement il y a le ça
tahaka izany ihany koa no nambaran'inga préfet de police Somaly rehefa vonona ny PDS efa vonona ny lalao ravalimanana tsy manana olana ny ministera ny aty tany toraka izany ihany koa ny préfecture iza na inona izany no tena olana misy dossier tsy maintsy hidiovina ave aloha ao mialohany ny andraisan'ny be ny tanàna vaovao ny asany sa tsy fahamatorana fotsiny izao ny zava-misy ankoatr'ireo tsy efa nanazavana omena momba ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Momba ny resaka fampihavana pirenena kosa indray mangataka ny ananganana arak'izay aingana ny Conseil pour le fampihavanana malagasy na ny CFM izay solotoerana ny FFM ankehitriny ireo fikambanany gadra politika hatramin'ny taona roa sy roa arivo na ny Fédération des ex-détenus politiques ho an'ireto vondrona ireto zava-dehibe ny ananganana io rafitra io izay karakara ny fanonerana ireo izay rehetra ny aram-boina nandritra ny crise politika misy rehetra teto Madagasikara na ny Front National de Solidarité izany. Ireto vondro ny gadra politika ireto izay miandry ny fanonerana azy ireo ao anatin'izany fanampanjavana. Nanehoan'ny volonté politique dia ho any amin'ny fampihavanam-pirenena dia fananganana an'io comité des experts io. Satria tsy maintsy farana any amin'ny CFM zany. Atao inona moa CFM raha tsisy volonté politique fampihavana amin'ny présidence ary mbaratona fa rattaché la présidence ireo zavatra reo que moa ave tsy volonté politique ny président de république ave zavatra zay. Farany eo amin'izay pejy politika izay tokony rosoana saingy tsy tokony atao anatin'ny amehana ny fifidianana sénatorial raha nambara ny sehatra fanaraha-maso ny fifidianana na ny sefa fitaoriany fanapahan-kevitry ny gouvernemanta tamin'ny fiandohany ity herinandro ity hatreto tsy mbola misy mazava na ny isan'ny olona tokony hofidiana tsy fantatra mazava ihany koa na ny toerana anaovana izay fifidianana izay atahorana ihany koa ny fahavitsin'ny mpandray anjara no ny daty ny 7 Desambra amin'ny latsaka nelanelany andro fety raha nambarandramatoa Saondra Rabenarivo fanadiadiana iarana amin'ny Zora Kotondrina. Miteraka savorovory eo amin'ny tontolo politika ny fanapahan-kevitra noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernement momba ny anatanterahana ny fifidianana sénatorialy amin'ny 7 volana Desambra ho avy izao. Ho an'ireo mpanara-maso ny fiainam-pirenena, teritery ny fotoana anatanterahana izay fifidianana izay ho an'ny Saondra Rabenarivo. Voaja ny 7 andro voatondro ny làlam-pifidianana iantsonan'ny mpifidy, saingy tsy mametra ny tokony anaovana izay fifidianana izay alohan'ny faran'ity taona ity ny fitsarana avy momba làlam-pandrenana. Io moa zany dia nisy taratasy zany nalefan'ny senita tany amin'ny HCC tamin'ny 23 septembre dia tamin'ny 26 septembre izy dia efa nivory andro sabotsy ary namoaka décision milaza izy fa azo atao ao anatin'ny saison des pluies zany ilay fifidianana fa tsy milaza izy fa tsy maintsy atao alohan'ny 1er janvier 2016 ilay fifidianana olona noho izany dia afaka natao somatsara io tamin'ny volana janoary na febroary 2016. Atahoran'ny sefa fiarak'izany ny ampianan'ny taham-pandraisana anjaran'ireo mpifidy noho ny daty voatondro tafalatsaka anelanelan'ny fetin'ny Noely sy ny faran'ny taona. Etsikilan'izay tsy mazava na anisan'ireo olona tokony hofidiana aza. Tamin'ireo fitondrana ny fandimby teo aloha nefa mazava tsara ny famaritana anisan'ireo olona tokony hofidiana. Ohatra tamin'ny andron'ny filoha Didier Ratsiraka mazava tao anatin'ny didim-panjakana laharana fa 2.7 fa misy 70 ireo olona. Hofidian'ireo mpifidy vaventy ny 10 amin'izy ireo raha toa ka tendren'ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny 30 ambiny. Torak'izany ihany koa tamin'ny andron'ny filoha Teoloha Marc Ravalomanana noferan'ny didim-panjakana laharana fa 7.7 fa 3.70 ny isan'ny loholona, 2.20 ny isan'ny loholona hofidian'ny mpifidy vaventy, izany hoe iraisaky ny faritra. Tendren'ny filoha kosa ny 12 ambiny. Ho an'izao Repoblika faefatra izao efa nisy kosa ny lalàna fehizoro laharana fa 5.7 izay nolaniana teny amin'ny vony anteny-meram-pirenena tamin'ny volana janoary 2012 izay mamaritra ny fitsipika mikasika ny fampandehanana ny anteny-meran-doholona. Tsy mazava nefa ny famaritana anisan'ny loholona tokony hofidiana ao anatin'izany. Didim-panjakana no tokony amaritana izany raha ny voalaza ao amin'ity andinin-dalàna ity. Hatreto anefa tsy mbola voafaritra hoe raha oviana ny gouvernemanta no hamoaka izany. Ny fotoana nefa tery de tery raha ny nambaran'ny Saondra Rabenarivo. Ho sarotra ho an'ireo antoko politika maniry androtsaka kandida arak'izany ny karakarany antota-taratasin'izy ireo. Etsekilan'izay na ny toerana anaovana ny fifidianana aza tsy mbola voafaritra mazava. Ka tsika zao androany tsy mahafantatra hoe firy ny isan'ny sénateur isaky ny province zay hofidiana. Nefa za zany raha parti politique
ary efa fantatro hoe io zany ny daty nilay fifidianana dia efa tokony efa hanomana dossier zany hoe iza daholo ny candidat zay ho alefako satria afaka milatsaka ho sénateur daholo ny rehetrarehetra tsy voatery hoe HVM na team na mapara ihany fa ny rehetrarehetra mihitsy no afaka mametraka candidature ka reo oloreo mila mampatatra hoe firy no isan'ny sénateur hofidiana satria scrutin de liste le izy ary tsy maintsy mitovy amin'ilay isan'ilay hofidiana ny isan'ny candidat ohatrany tamin'ny commune teo na tamin'ny député. Aina araka izany ny tsy hampandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana sénatorialy amin'ny faran'ity taona ity. Etsekilan'izay tsy mbola fantatra akory ny hoe raha oviana no teraka ny CNI izay voalaza fa hikarakara izany fifidianana izany. Faharoa andro aty aoriany fandrarana ny famokarana sy ny fivarotana ary ny fampiasana arona plastika teboka maro no niovy eo amin'ny lafiny social sy toe-karena omaly ny 570 isan-jato ny piasa sisa no mbola manana asa atao eny anivon'ireo orinasa mpanodina plastika ireo. Raikitra ny fifanarahany samy piasa amin'ny hoe atao ahoana no andaminana azony rehetra mbola miasa amin'izany orinasa izany. Eny an-tsena kosa tsy vitsy amin'ireo mpivarotra no hoe fanamoy izay fampiasana arona plastika izay. Fa nanolo ho an'ny fitaovana hafa ankoatra izay ny mpanjifa indray no mbola tsy zatraka misafidy ny verina maina ho an'ny ankamaroany vokany raha tsy nitsena ho an'ireo mpivarotra fanadihadiana. Tsika zany na ray volana na 15 jours izy amin'ireo mety atsika no vatsina hoe miasa aloha ny sasany 15 jours dia miasa ny aty 15 jours sa hoe ray volana sa hoe folo andro. Ety amin'ity orinasa iray ity nafana ny ady hevitra teo amin'ireo mpiasa samy tsy misy te hijanona amin'ny asany izy ireo. Mpiasa 730 anefa no tsy maintsy alefa chômage teknika mandritra ny 3 volana farafahakeliny raha nambarany mpampiasa. Ho an'ireo sendika kosa tsy ampy ny fepetra noraisy ny fanjakana amin'ny filazana mialona ny fampiarana ity didim-panjakana ity. Inona kosa zany no anjara andraikitry ny fanjakana amin'izao zavatra iaina amin'ny mpiasa zao satria izay zany tena mahatsapa hoe raha very ny asan'ny mpiasa zao efa raha mahita fa tsisy asa eto Madagasikara zany fa tsy misy kosa fepetra raisin'ny fanjakana zany amin'izao zavatra iaina amin'ny mpiasa zao izay zany manentana ny fitondram-panjakana hoe mba jereo ireo mpiasa ireo farafaratsiny izy tokony heritreritra momba an'ilay mpiasa mandritra ny 3 volana na 1 bolana amin'ny chômage teknika. Hatreto ireo arona plastika matevina sisa no vokarin'izy ireo tsy maintsy hiakatra nefa ny vidin'izany eny an-tsena. Azo ataony mamorona modely kelikely kokoa tsy toy ny ireo amidy 500 na 700 ariary amin'izao fotoana izao. Mampisalasala ny tompona andraikitra nefa ny fahefa-mividin'ny sarambabem-bahoaka noho ny vidin'izany ambony kokoa. Misy fiakaram-bidy mazava ho azy dia misy koa mifanenany, misy koa fienany temps famokarana satria tsy maintsy mandeha miadana kokoa ny milina. Izany zany zao dia efa anisan'ny fatiantoka zao zany dia eo amin'ilay hoe vidy indray ho an'ny vahoaka indray izay hiarany hoe avidy ve sa tsy avidy iny moa zany fa efa ny vidin'ny tsirairay izay efa raha malala amin'izao fotoana izao. Tena an-tsena kosa indray ireo mpivarotra aloha no mbola nahitana fihetsika hafa amin'ny fampiasana arona plastika. Nafoiny izy ireo ny fampiasana izany arona izany. Ho an'ity mpivarokena ity, taratasy no ampiasainy manomboka androany. Ny sasany amin'ireo mpividy indray no mitondra arona sachet miainga avy any an-tranony. Avy an-trano dia nisy fiantraikany teo amin'ny tsena kosa izany. Memena ny olona satria tsy mitondra arona izay efa napozo mihitsy ampiena amin'ny biby mandeha lavitra tsy mitondra mila sachet. Mena le vola miditsy aminay vokatsy le tsy fampiasana an'izay sachet zay satria le olona zany mandeha any dia tsy mitondra arona fa eo izy vao mividy dia sachet nefany mety ho veriny an-dalana fotsiny le entana hoentiny. Eo amin'le ara-pahasalamana zany mahasarotiny an'ilay olona satria totokena le fonosina taratasy nefa gazety efa avy niraidraisin'ny olona tany zany le izy dia betsaka ny sarotiny dia membotra fotsiny zany le mpividy tsy mitondra izy fa aloha mody. Azo antoka fa hiakatra ny vidin'ny arona plastika sisa azo ampiasaina eny an-tsena any am-potony raha toa ka 700 ariary no vidin'ireo arona sachet lehibe iray niakatra ho 500 sy 300 ariary izany amin'izao fotoana izao. Mbola eo amin'izay lafiny toe-karena izay hatrany mizaka ny mafy momba ny fitavozavozana tamin'ny famahana ny olaniary Madagasikara farany teo ireo mpanao asa tanana miantsehatra eo amin'ny fanamboarana sy fivarotana ara-malagasy etsy amin'ny sapanana Ambotrimanjaka. Ifarana ny haute saison amin'ity volana oktobra ity tsy nahafa-po azy ireo anefa ny tsena ny ara-malagasy tsy fisiany mpizahatany ihany no olana no sedrain'izy ireo tamin'izany fa teo ihany koa ny fifaninanana amin'ny sinoa toy ny tsenan'ireo karazana haingo sy vakana samihafa izay ataony malagasy amin'ny tandroka saingy ataony
sinoa amin'ny plastika kosa fanadiadiana iarahana amin'ny fehizoro rafaly. Reny reto vokatra roa ireto samy mahafinaritra samy mahasarika. Ny iray anefa vita sinoa, izany hoe plastika natao tamin'ny milina avy any Chine avy tana maro ao anatin'ny fotoana fohy. Ny iray kosa vita amin'ny tandroka, izany hoe asa tanana malagasy nampiasana herintsandry ary nandaniana fotoana ny angaliana azy. Tombanana 7,000 ariary ny vidin'ireo vakana plastika vita sinoa, raha tombanana 5,200 ariary kosa ireo vakana vita amin'ny tandrokomby izay mampita ny aingam-panahy ny mpanao azy sy ny lanjan'ny kolontsaina malagasy fa tsy hosoka. Ireo mpizahatany nantenaina anjifa nefa tsy hita, maty ny tsena, olana na dia ny fahazoana tandroka ampiasaina azy. Ohatrany hoe siroma fotsiny ny ainany eto e, tsy misy tsena intsony satria ny touriste mihitsy tsy misy amin'izao. Ny antony angamba raha malala matiera premier afa presque avoakan'ny sinoa ambongadiny daholo, alefa ny tandroka, alefa ny avy amin'ny omby iray manontolo, alefa ny vato, alefa ny hazo. Araka ny fanadiadiana natao, 10 ariary hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny vidin'entana eny amin'ny tsenan'ny ara-malagasy Ambohitrimanjaka. Tsy afaka mivelona amin'ny fanjifan'ny malagasy teratany ny mpivarotra asa-tanana tahaka izao. Ny vahiny no tena mampiditra vola ho azy ireo, saingy tamin'ity mandeha ity no ireny savorivory samihafa tamin'ny herimady sy ny raharaham-pirenena ireny fa tsy antoka no azon'izy ireo. Maro ny entana no mety avela ho amin'ny taona ho avy. Ilay tsika mikorotalotan'ny raha andafy io dia tsy tonga ny client fa matahotra. Fa indraindray 5,000 ary no entinao mody, indraindray arakarak'ilay tsena. Ho an'ireo mpivarotra ara-malagasy sasany, novaina ho entana mifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy no amidy ety an-tsena. Tanjona ny sarihana ireo teratany, fa indrindra ireo malagasy mpivezivezy any ivelany. Entana maivamaivana nezahana namidy mba ahafahan'ny mpizahatany vitsy nandalo tety hividy maromaro tsy mihoatra ny 5 kilao azo atao entana enti-tanana amin'ny fiaramanidina. Miankina amin'izay zavatra amidy ihany zany mampandeha sy tsy mampandeha ny tsena. Fa tena mandeha hoe tena sora zany fa mandeha zavatra maivamaivana tsy dia mazevatra loatra satria ny touriste tsisy touriste tanoranora fa efa antitra reny daholo dia tsy dia mazaka entana mazefatra be. Araka ny fanadiadiana nataonay tety, maniry no afaka manondrana entana ao amin'ny tsenan'ny Agoa ihany koa ireto mpivarotra ara-malagasy reto. Olana ho azy ireo kosa ny tsy fahafantarana ny dingana arahana atongavana amin'izany. Isan'ny fitarainan'izy ireo ny famaroan'ny malagasy mividy entana mora eto ary mitondra izany any ivelany. Mahavita miverina indroa isam-bolana ireny olona ireny ary mahazo tombony lavitra no ireto mpivarotra miandry mpividy eto ireto. Toekarena izay hatrany toerana iray fantatry ny rehetra amin'ny hatsarany sosisy amban-tsena hamanalina ny sosisy lafo ao anatin'ny iray andro ho an'ireo mpivarotra miisa 720 eny an-toerana. Ny fotoam-pialatsasatra no mampandeha ny tsena ary mahalany 20 kilao hatramin'ny 30 kilao isan'andro ny mpivarotra iray. Raha toa ka tsy misy afa-tsy 10 ka hatramin'ny 500 kilao izany amin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra, niakatra 500 sy 900 ariary kosa ny sosisy iray raha toa ka 300 sy 400 ariary izany teo aloha. Antony mahatonga izany ny fiakaram-bidin'ny henomby sy ny hetra tsy maintsy alohan'ireo mpivarotra amin'ny fanjakana Gaëtan Antilavo. Ambanitsena 520 km miala ny tanan-dehibe, lalana miazo an'ny Tomasina, mampalaza ity toerana ity ny hatsaran'ny sosisy. Ny taona 1790 raha loharanom-baovao azo no efa nisy mpivarotra sosisy tetỳ Ambanitsena. Tsy nisy afa-tsy mpivarotra iray tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny miisa 720 ireo mpivarotra sosisy eto, 500 sy 900 ariary ny sosisy iray. Ahavitana sosisy 17 na 20 isa, ny henomby 1 kilao. Raha atao ny kajikajy tsotsotra, 700 hatramin'ny 1,500 sosisy no lafo ao anatin'ny iray andro. Izany hoe 7 alina sy 1 hetsy ariary hatramin'ny 5,000 sy 5 alina sy 2 hetsy ariary raha amin'ny 500 ariary, 4,000 sy 2 hetsy ariary hatramin'ny 4,000 sy 3 hetsy ariary kosa raha amin'ny 900 ariary. Miankina amin'ny vanim-potoana nefa ny fandehanan'ny tsena, tsy mahalafo afa-tsy 10 hatramin'ny 12 kilao isan'andro amin'ny vanim-potoana fahavaratra. Amin'izao fialan-tsasatra izao, mbola mandeha ny tsena ho ireo mpivarotra, mahalany henomby 20 hatramin'ny 30 kilao isan'andro ny mpivarotra iray, ary mihoatra izany rehefa sabotsy sy alahady. Raha tsara aloha ny tsena mahalany 30 kilo zay, tsy ampy aza 30 kilo raha tsara ny tsena. Raha ratsy ny tsena dia eo 20 kilo eo zany. Sabotsy alahady ny zany amin'ny 60 kilo, 50 kilo, sabotsy alahady. Eny amin'ny abatoara Katindratombo no akana ny hena ary eny Mahazo no anaovana ny sosisy. Ny mamatotra, manendy ary mivarotra no anjaranay ho ireo mpivarotra.
olana ho an'reto mpivarotra saosisy eto ambany tsena ireto ny fiakaram-bidiny ny enomby eo ihany koa ny fiakaran'ny hiditra alaina amin'izy ireo. Rehefa mba jerevana izay tokony mba hanenana zany tsy kory tsy mandany tsy any tsy volam-panjakana tokony mba liana ihany fa tena mba mafy tena manisy ele ankoalina nefa manetsika amin'ny volam-panjakana koa tsy andany fatao eo amin'ny raha etsy mahery kely isataona io zany vola aloha isataona ankoatra ny fatrano isan'andro zany satria neny manko toy zany pavillon commune dia ho fainy isan'andro. Ireo mpanao vakansy, ireo mpandalo ho an'ny Tomasina ny tena mpanjifan'ny saosisy ety, eo ihany koa ireo avy ety Antananarivo renivohitra. Rehefa lahady kosa mitana ny laharana voalohany amin'ireo mpanjifa ireo ny mpisotro toaka izay mandeha andiany maro mankety ambany tsena. Fa mitoy maray fitarainana avy amin'ireo teratany malagasy miasa ny ivelany kosa ny mpitantsorika amin'ny ady amin'ny herisetra na ny SPDTS tsy mbola ahitana fiovana firy raha oharina amin'ireo tany aloha ny antotanisany mpitaraina tonga eny amin'izy ireo na ihany koa na dia efa nisy aza ny lalàna nandrara ny fandefasana mpiasa any amin'ireo firenena tsy azo antoka toa an'ireo firenena arabo nanomboka tamin'ny taona 2013 mbola misy ihany koa ny fandefasana olona ntsokosoko na tamin'ireo firenena voarary ireo araka ny fanazavany tompona andraikitry ny ministera ny fampananana asa ankoatr'izay tsy mbola voafehy ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana fanadihadiana. Mpiasa teratany malagasy na ihany koa fianakavian'izy ireo mbola mifandimby tonga eny amin'ny fitoerana mitantsorika ireo iara ny herisetra na ny SPDTS rehefa nisedra olana tamin'ny fiasana tany ivelany. Tsy misy fiovany firy ny isandreo tonga mitaraina na ihany koa maka torohevitra raha ampitahina amin'ny tany aloha araka ny fanadihadiana. Enina ka hatramin'ny 10 isan-kerinandro tato anatin'ny herintaona mandridina ny 30 ny fitarainana voaray. Matetika ny olona zany rehefa any amin'ny toerana ivelany dia rehefa vita amin'ny contrat entre zareo dia indraindray asain'ny patron hoe renouvelena le contrat dia nefa zareo tsy mety hijanona any dia misy fotoana alain'le patron passeport dia tsy mahazo an'le passeport izy dia tsy afaka miverina eto Madagasikara dia nefa nisy raha vao mivoaka any amin'le toerana ohatrany hoe mandehandeha dia katratra ny polisy dia tonga dia migadra. Miainga eto Madagasikara fepetra maro no voarakitra ao anaty taratasy fifanarahana ary mandalo fanadihadiana maro izany vao tonga amin'ny fanekena sy ny fanaovan-tsony. Tsy maintsy voalaza ny karama dia ny anora isana ny congé dia ny assurance maladie sy ny mety hoe accident de travail izay teneniny teo dia ao koa ny hoe resaka billet d'avion zany raha ohatra hoe rehefa andeha hody ilay olona na sanatria hoe maty hoe misy fa maty izy any dia mpampiasa daholo miantoka azy tsy tokony hitakiana vola mihitsy zany ireo mpiasa andeha ireo fa mpampiasa daholo miantoka andrehetrarehetra amin'ny fikarakarana fandehanany hoe ny taona 2013 namoaka lalàna vaovao ny fanjakana tao aorian'ireo vohina ny sesy ny ainan'ireo mpiasa voarara ny fandefasana mpiasa tany amin'ireo firenena arabo Liban, Arabia Saoudita ary Koweït. Mitoy anefa ny fandefasana olona ntsokosoko any amin'ireo firenena voarary ireo mbola misy leso araka izany ny fanaraha-maso. Ny pays de Golfe mbola misy foana ny olona mahita ntsokosoko andefasana olona any dia iny nefa ny tsy maintsy jerevana akaiky raha maso akaiky mila miara-miasa amin'ny police de frontière tsara hoe ahoana sa ahoana ny destination an'ilay olona dia tokony atao koa ny tokony atao zany mba hijerevana an'ilay agence de placement hoe aiza marina ny tena alefan'ilay olona le izy satria indraindray ny agence de placement manana dossier izy hoe reto olona reto alefanay ary ny tena direction fa ampandalovana pays hafa aloha ialany eto Madagasikara fotsiny. Amin'izao fotoana izao i Maurice sy Seychelles ary Hong Kong no betsaka mpandeha raha toa ka asa an-trano no ampanaovin'ireo firenena arabo teo aloha asa amin'ireo orinasa fakaba kosa ny an'ireo firenena 3 mbola azo andefasana mpiasa ireo. Sehatry ny fanabeazana kosa indray latsaka kely ny atsasamanila ny malagasy izany hoe ny 4,7 isanjato no tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny taona 2013 raha taona ny aloha ny fepitaona nanatrarana ny tanjo ny taona 2017 na ny objectif du millénaire pour le développement vina izay napetraka tamin'izany ny hoe ahena 17 faingo 5 isanjato io tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra io amin'ity taona 2013 ity.
Ny zava-misy anefa mbola lavitra ny atrarana izany. Any amin'ny faritra Androy ohatra mbola ny 700 ny mponina no tsy mahay mamaky teny sy manoratra ao anatin'ny fiara-miasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena dia ny PNUD sy ny UNESCO malagasy miisa 9,000 no anomboana indray ny ezaka fampianarana mamaky teny sy manoratra any amin'ireo ivitoerana miisa 100 manerana ny nosy fanampanazavana. Misy fitoerana zato io zany ampianarana olon-dehibe olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra tanora izay tsy mianatra any an-tsekoly ahay mamaky teny sy manoratra mandritra ny fotoana vitsy mahatratra ny amin'ny 100 isan-jato any amin'ny faritra Androy ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra faritra Androy faritra Anosy faritra Tsimotsinanana faritra Melaka any Nosy-Be eto Analamanga ary ihany koa aty amin'ny faritra Androsy Anosy Tsimondrefana dia ry amin'ny faritra Tsinanana koa zany misy kely zany fokatsyk'izay. Fa ao anatin'ny fampidirana mpianatra dia fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy roa tapitrisa eny anivon'ny sekoly fanabeazana fototra no efa naparitaka manerana nosy hiatrehana izay fampidirana mpianatra izay no amafisy ny minisitry ny fanabeazam-pirenena androany fa ny isan'ny mpampianatra frama ao amin'ny sekoly iray no mamaritra ny vola alohan'ny iray aman-dreny izany hoe no ny fisindro mpampianatra frama ireo izay tsy mbola voaray ho mpiasam-panjakana no tsy mahamaimaim-poana tanteraka ny fampianarana eny amin'ireo sekoly mpanjakana ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray andro sisa no isaina dia hanomboka ny fidiran'ny mpianatra maro ny olona tonga ny vidin'ny fitaovam-pianarana teto amin'ny tsena ny vehivavy malagasy miara-miainga teny amin'ny tsena mahitsy na tsy aro ny olona fa misy mijery ihany ny any ambanivohitra ka nankasitraka ny tolotra izay nomeny reto fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ireto nanafa-pasahiranana ny olona ny fianam-bidy teny amin'izay hetsika fanampiana amin'ny fidiran'ny mpianatra karakarain'ny VMMM izay nampimenimena ihany koa ny fahatapahan-jiro izay lasa fiainana andavanandro ny mponina eny an-toerana mahatsiaro maivana ireo mponina satria tsy adin'ny vehivavy malagasy miara-miainga ihany koa fa nitondran'izy ireo jiro kely na lampe de poche ihany koa ny mponina nanome tokony fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga fa amin'ny alatsinainy ho avy izao dia anao hetsika faradoboka izy ireo ka eny alatsinainy Merimandroso no ifampitona amin'ny vahoaka indray izy ireo fanampanazavana. Zay vehivavy malagasy miara-miainga zany aloha voalohany indrindrany dia manao fisaorana anareo ray aman-dreny tsy nisalasala tonga nanantona anay nandray anjara nataonay moa zany zao zavatra zao mba hitsonjovana le fahasairana le ray aman-dreny dia eto zay dia miteny amintsika fa ny tanàna farany andehananay zany dia eny Merimandroso alatsinainy Merimandroso dia manao antsoavo ho amin'ny mponina zany eny Merimandroso tongava eo an-tanety zany eo tapin-tanàna eo alatsinainy eo fa ho avy ny anjaranareo tsy nanaranaireo mihitsy zany zay vehivavy malagasy miara-miainga dia manentana anareo ray aman-dreny zay mbola tsy nahazo fitaovam-pianarana mpianatra amin'ny vidiny tena mirary. Mbola eo amin'izay fanadihadiana ara-tsosialy izay hatrany ny asa madinika ho an'ity anio ity karazana orinasa mpianakaviana ao anatin'ny tanàna Isotry ao mpamokatra satroka vita amin'ny rofia asa tanana tsy hita ho sokajiana ho asa madinika noho izany misy ampahany ahondran'izy ireo any ivelany tsy hita ho sokajiana ihany koa orinasa lehibe anefa ny fanaingoana sy ny fanatsarana ireo vokatra no ataon'izy mianakavy ireto ivelomany fianakaviana vitsivitsy Mikaela Ramarolahy. Avy any Ambositra sy Fianaratsoa ary ny ilany afovoany atsimon'ny nosy iny ny satroka rofia tonga eto Isotry. Ny mandoko sy ny manaingo azy ireo no atao eto Isotry. Fianakaviana telo samihafa no mivelona amin'izany saingisan'ireo matianina ary efa tena zatra raha ny fianakaviana Jafiary Malalana ireny. Mbola maro no manjifa ny satroka vita malagasy ranoray tahaka izao. Fanny avy any ambanivohitra ny tena betsaka. Ila mety antony izay. Satria ny any mbola mara-tamody ny olona any mbola hita hoe manaraka fomba malagasy izy dia miaingo. Efa 12 taona izy mianakavy ireto no nikirakira ity satroka ity isan'andro. Manjifa eto avokoa ny avy any amin'ny lafy valon'ny nosy. Tsy mena mitahara teo ny vokatra na izany azy tokony ho lasa lavitra kokoa ny asa tanana malagasy tahaka izao raha toa ka misy farafahakeliny fiarovana ny tsena anatiny
atao ny fanjakana malagasy izany raha teo no mba faniren'izy ireo. Matin'le satroka sonoko matin'ny satroka sonoana satanan'ny satroka malagasy izay maro fiana azy produit naturel izay fa sonono via inty plastika ohatr'izany nanaovana anazy. Tsy mitaritana mipaka izy ireo na izany azy saika ny 700,000 mpanjifa azy ireo no avy any amin'ny faritra. Olana mipetraka efa taonany maro kosa ny fanondranana ireo akora fototra avy any ivelany ary saika itovizana izany olana izany izay mivelatra amin'ny sehatra maro samihafa misy eto amin'ny firenena. Etaetanay tokony tsy dia hoe ahondrana be daholo ny matière première mba avela mba hikalapona tsara le mpanao asa tanana mba hoe mipetraka eto izany tsara dia ny anona mivoaka ny avelany any tsy manino ny amba fa tokony hoe ny eto aloha mba priorité raha aminay mpanao satroka arofitony a dia ohatr'izay tokony eto izany tokony eto no avelanao tsara mihitsy aloha le afapony eto toerana voahondrana. 700 isa isan'olona isam-bolana ny satroka vitan'izy ireo mivoaka eto 5 hatramin'ny 100 izany no miantoka mitondra any ivelany 3,000 ariary hatramin'ny 4,000 ariary kosa ny iray amin'ireo satroka maro ireo izay misy loko maro isan-karazany. Mandray komandy ihany koa izy ireo ho an'ny mikarakara mariazy sy ny lanonana gasigasy isan-karazany. Pediny kolotsaina kosa indray nafana ny fiarahana teo amin'ny mpijery sy ireo mpanakanto mandrafitra ny Madagascar All Star Tour 2015 tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina Mahamasina. Mbona mampanantena andiany manaraka ny tompona ndraikitra Ravolaza fa andrana hatrany ny seho tamin'ity indray mitoraka ity fanadiadiana iarahana amin'ny Narindra Raindrianomanana. Nampirahina tao anatin'ny mozika malagasy ho an'ny vahiny na ny malagasy na ny mpanao politika na ny olon-tsotra. Androany tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy kolotsaina Mahamasina nandritra ny fampisehoana goavana Madagascar All Star Tour 2015 niarahana tamin'ireo artista manana lazany tao anatin'ny lohahevitra mazava valibabena ho an'ny Madagasikara. Faly be mihitsy amin'izao ary mankafy mozika malagasy fantatra fa tsy mandiny malagasy ary izay no antony andihizana eto ary manana lazana hatrany ireo mpanakanto sy mpitendry malagasy. Mampisanao kolotsaina malagasy zany satria hita daholo ny accordion tarany dia recommande koa amin'ilay sary mahay mampipita an'ilay izy malagasy zany. Ho an'ny tompona ndraikitra mifono andrana ny seho tamin'ity andro an'ity ary efa manomana ny hetsika manaraka indray. Tsy maintsy misy zay rehefa afaka garantisen'ny kompania vitsara zany hoe toyana misy toyana izy ary le toyana tsy hoe amin'ny heritaona ihany fa sur plusieurs années zany efa midévoilé kely zany eto. Nafana ny fiarahana teo amin'ny mpijery sy ny mpanakanto izay no mamitona ny Madagascar All Star Tour 2015 tamin'ity androany ity. Izay ny mahakasika ny kolotsaina fa vaovao amin'ny sehatry ny finoana kosa indray fotoam-pivavahana lehibe nataon'ny fiangonana FVA Omega maraidia amin'ny fandaharana vitao ny asan'ny fahamarinana tetsy amin'ny ANS Ampefloa androany. Nivohitra tao anatin'ny toriteny izay nataon'ny mpitondra fivavahana ny famantarana ny faminaniana tena izy mba tsy ahasolafaka amin'ireo mpaminany sandoka sy ny fanahy mamitaka. Taorian'ny toriteny dia nisy ny rojombavaka fanasitranana ireo manana aretina toy ny tositra, ny areti-po sy ny karazana aretina hafa rehetra. Resy lahatra ireo mpino tonga nanatrika ny fotoana fa nitondra fiovana ho azy ireo tsirairay avy ny fotoam-bavaka nataon'ny fiangonana FVA Omega. Ireo mpino izay maro no tsy mbola niombona tamin'izany fiangonana izany teo aloha araka ireto fijoroana vavolombelona manaraka ireto.
ahita le fivavahan'olona tato ahako a dia nilasa nalatsatra amaso ahako fa hatramin'izay mivavahako tsy mbola nalatsatra amaso ohatr'izany ahako nilasa navavaka amin'ny teny mafy aho fa hatramin'izay mivavaka mangina foana ny haiko. Tena eno zany hoe tena misy hafaliana ao anatinao eny na dia anao fotsiny ary ny hoe tena hoe mivavaka amin'ny fonao anao dia maheno an'izay ihany koa rehefa tena mivavaka amin'ny marina zany dia hoe maheno ny hafaliana ianao dia ohatr'izay ny zavatra henoko tato tena feno hafaliana mihitsy ny atao anatiko. Hitanao hoe tena hoe nanatrika teto zany Andriamanitra tao anatin'ity fotoana ity dia tsapa hoe tsy tahakan'ilay nidirako teo zany amin'izao fotoana izao no azo satria ny herin'Andriamanitra zany namangy aho tao anatin'ilay fotoam-pivavahana zany. Isan'ireo sekoly ambony misandratra ary misongadina amin'izao fotoana izao ny ILC na ny Institut de Leadership Chrétien etsy Mahamasina efatra taona nijoroana saingy efa manana ny traikefa entina ampivoarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara ahitana sampam-pianarana miisa 8 raha toa ka ny misongadina indrindra amin'izany dia ny leadership na ny fahaiza-mitarika. Mpianatra 500 hatreto no hita eto amin'ny ILC sary isan'ny nampiavaka izany dia ny tsy fifidianan'izy ireo ny salatona ny mpianatra ary tsy mifidy finoana nanomboka omaly ary ny farany androany tetsy amin'ny ILC Mahamasina ny journée porte ouverte no tombosain'ireo mpianatra. Tsy ivina fa ny ILC dia miara-miasa amin'ny Université lehibe any Amerika fanampanazavana. Mazava-dehibe moa fiaraha-miasan'ny ILC amin'ny Prince Lake dia voalohany rehefa mahazo diplomaty ny mpianatra dia misy ny diplôme national izay omenay moa zany araka ny teneniko teo habiliten'ny fanjakana sady eken'ny foka. Faharoa koa dia misy ny diplôme avy amin'ny Prince Lake. Ny diplôme avy amin'ny Prince Lake dia manokatra varavarana ngezabe ho an'ny olona ho an'ny mpianatra indrindrindrindra amin'izay mety fianarana tiano atao any ampitan-dranomasina. Satria itsika rehetra mahalala fa raha ohatra ka diplôme national fotsiny ananao nefa ianao eritreritra hiditra amin'ireny université matanjaka be any ivelan'ireny dia somary sairana ihany vao mety hanana accès amin'izany. Fa ny Prince Lake dia isan'ny tena matanjaka dia matanjaka satria ao anatina consortium mangezabe anankiray izay fitambarana université efa materiny 750 izany. Indray mitoko maso amin'ireo maresaka avy any ivelany kosa indray ny korontana ny zotra an-dalamby izay mampitohy any Londres sy Paris ny alin'ny zoma fo androany asabotsy. Mpitsomponenana 100 no niditra antsokosoko tamin'ny tunnel La Manche izay lalana ambanin'ny ranomasina mampitohy an'ireo tanan-dehibe roa ireo. Ifanlamina ny zotra ny maraina teo saingy findramonina manodidina ny 7 no naratra tao anatin'izany. Manaitra ny mpitondra fanjakana hijery vahaolana aingany ny mpitondra ny teniny Eurotunnel izay sahirana ny ary ny aindrom-pifindra-monina noho ny fivezivezen'ny fiaran-dalamby amin'ireo tunnel izay nataon'izy ireo lalana atongavana ny Angletera ireo. Tao aorian'ny Grèce sy Allemagne ary any Royaume-Uni indray izao no toerana kendrendreo mpitsomponenana hetsakilan'izay dia nanomboka tamin'ny volana Jona miisa 420 no efa maty noho ny fikasana iazo any Angletera amin'ny alalan'ity tunnel ambanin'ny ranomasina ity. Mialoha ny amaranana ny fampahalalam-baovao dia indro fitina aminao ireo nisongadina tamin'ity androany ity na hitondra ny firenena any amin'ny korontana mialoha na aorian'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 na ahafahana manarina ny fahadisoana teo amin'ny fanapahan-kevitra politika no raisy ny fitondram-panjakana hatramin'izay ny fananganana ny rafitra izay isolon'ny senita hikarakara ny fifidianana. Napetrapetraky ny filohan'ny délégationna manokany commune Antananarivo renivohitra kosa ny délégationna notariny ben'ny tanàna vaovao Lalao Ravalomanana izay saika hanao famindrampahefana androany. 2 andro aty aorian'ny fandrarana ny famokarana sy ny fivarotana ny arona plastika ny 520 isan-jaton'ireo mpiasa sisa no zaka ny orinasa iray lehibe izay nanaovana fanadiadiana. Ny farany hatreo indray tompo-klasy tompoko vavy ny fampahalalam-baovao tamin'izao takariva izao mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny vaovao amin'ny teny frantsay afaka minitra vitsy veloma tompoko.
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.